dia afaly tafahoana aminao indray a amin'ny tapany faharoa amin'ny fomba famakina baiboly. Ny tapany voalohany a raha mbola tsy hitanao a dia fijerena ireo fomba famakina izay mahatonga antsika tsy mahay mamaky baiboly. Fa eto indray tsika dia hijery an'ireo azo lazaina hoe principe na fepetra vitsivitsy ilaina rehefa mamaky baiboly sika. Ka ny fepetra voalohany izay hojerentsika avy hatrany dia izao hoe rehefa mamaky baiboly tsika dia mila mipetraka ao an-tsainao tsara aloha vao mandray baiboly ianao hamaky an'io baiboly io, fa io baiboly izay vakianao io a dia tenin'Andriamanitra zato isan-jato. Efa natao teto a ny fampianarana mahatenin'Andriamanitra ny baiboly a, efa misy orona tsara ihany a dia manasa anao hijeren'izany. Fa etsika dia mametraka fotsiny hoe tenin'Andriamanitra zato isan-jato ny rehetra, izay rehetra voasoratra ao anaty baiboly dia tenin'Andriamanitra avokoa. Noho izany inona ny toe-tsaina mila ananana raha te ahay mamaky baiboly sika dia voalohany indrindra zany dia izao, satria tenin'Andriamanitra io tsy takatry ny sainao zany fa mila ny fitsolovan'ny fanahy masina sika zay vao mahazo ny tiany ho ambara. Satria ny fanahy masina nampanoratra ny baiboly dia ny fanahy masina ihany koa zany ny afaka manazava ny saintsika amin'io. Ka izay no ilaina mivavaka alohan'ny hamaky baiboly, mangataka an'izay fitsolovany fitarihan'ny fanahy masina, mangataka an'ilay Andriamanitra hiteny aminao amin'ny alalan'io izay voasoratra ao anaty baiboly io. Zay zany a ny toe-tsaina voalohany mila apetraka. Faharoa koa dia izao hoe satria tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra no tompo ary izy ny tompo ny fahefana rehetra, dia mila vonina sady ianao zany vao hamaky, mbola vao hanokatra baiboly ianao dia fa mila mipetraka ao an-tsainao hoe manaiky ny fahefan'io baiboly io ianao. Mila vonina ankatoa sy ino izay rehetra voasoratra ao anatin'io baiboly io ianao a, satria tenin'Andriamanitra io baiboly io. Zay zany a ny toe-tsaina roa voalohany. Ary fahatelo dia izao hoe raha misy tsy azonao ao a dia ao amin'ny soratra masina ihany no hanakaranao ny hevitry ny soratra masina. Satria hitantsika ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andininy faharoapolo sy faharaka amby roapolo dia izao ny voalaza ao Petera faharoa toko voalohany andininy faharoapolo sy faharaka amby roapolo dia hoe fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoankevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra ny tenenan'ny olona araka ny tondran'ny fanahy masina azy. Ny mpanoratra rehetra izay nanoratra tao zany Mosesy, ry Davida, ry Ezra, ry Nehemia, ry Asafa, ry Malaki, ry Jona, ry Matthieu, ry Luka, dia avy tamin'Andriamanitra ny tenenan'ireny olon-ireny araka ny tondran'ny fanahy masina azy. Ny fanahy masina ray ihany nampiteny an'ireny a, ka noho izany tsy misy mifanohatra ao fa mifameniny ao a. Ka raha te takatra ny hevitra anankiray amin'ny soratra masina tsika dia mila mijery ny hevitra hafa ny soratra masina. Zay le mahatonga antsika miteny hoe ny baiboly ray manontolo mihitsy no mila vakiana, fa tsy mijery andininy ray fotsiny na andininy vitsivitsy na maromaro fotsiny izany. Dia io zany le lazaina amintsika hoe tsy misy mifanohitra ao anaty baiboly. Zay toe-tsaina mila ananantsika matenin'Andriamanitra amin'ny baiboly a, dia tsy misy mifanohitra mihitsy ao. Zay ny antsoina hoe analogie de la foi. Mifameno ny teny voasoratra ao satria mpanoratra iray ihany, fanahy masina ihany nitarika an'ireo mpanoratra rehetra na mpanoratra ny baiboly ireo. Dia tsy misy mifanohatra. Ka raha ohatra misy mifanohatra zany ao ny fahitanao azy a, dia misy zavatra tsy azonao zany ny ray amin'ireo andinin-tsoratra masina ireo a, dia mila dinihanao lalina kokoa amin'ny alalan'ny famakiana boky a, na indraindray a zaraina eto amin'ny KCMB reny andininy sarotra ireny. Ny dikan'ny hoe analogie de la foi dia hitantsika io teny io amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafito manao hoe fa samy manana fanomezam-pahasoavana samihafa isika araka amin'ny fahasoavana izay nomenantsika. Raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatry ny finoana. Io le hoe analogie de la foi, ohatry ny finoana. Satria tsy tokony fanohatra amin'izay voasoratra ny faminaniana zany, fa tokony hifanaraka amin'ny voasoratra rehetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia izay le hoe ohatry ny finoana, analogie de la foi.
Manarak'izay ihany koa dia zao hoe mifameno sy mirindra avokoa ny teny rehetra ao anaty baiboly satria tenin'Andriamanitra tokana io na dia maro ary ny mpanoratra ny baiboly dia mifameno sy mirindra avokoa zany ny teny rehetra voasoratra ao. Ny fahatelo dia zao hoe mifandray ny testameta taloha sy ny testameta vaovao. Dia hitantsika eo izy avy eo ny testameta taloha mbola sary fotsiny fa ny testameta vaovao le tena hevitra ara-panahy ny ampitaina dia mifameno reo. Tsy mahay ny testameta vaovao ianao raha tsy mahay ny testameta taloha ary tsy mahazo ny testameta taloha ianao raha tsy mahay ny testameta vaovao. Zay zany ny fomba famakiana baiboly voalohany. Faharoa manaraka an'izay dia ny toe-tsaina mila ananantsika ihany koa dia hoe io baiboly io ihany koa dia tenin'olombelona zato isan-jato. Tsy mety izy raha lojika ain'olona satria efa zato isan-jato lasa 200 isan-jato fa zay mahatenin'Andriamanitra azy. Sady tenin'Andriamanitra zato isan-jato izy, ny tenin'olombelona zato isan-jato. Ny dika zany dia zao tsy hoe tenin'Andriamanitra nataony soratin'olona tany an-danitra io na hoe iny baiboly dia latsaka boky hoe iny ianareo dia do ny totona avy any an-danitra fotsiny ilay baiboly. Tsy zany fa nisy olona nanoratra an'io. Efa nijerentsika ihany koa zay ny amin'ilay hoe fantatrao ve ny baiboly efa misy oronan-tsary momba an'izany ihany koa dia manasanao hijereny zany ny amin'ny matenin'olombelona ny baiboly. Fa ireo olona reo izy araka ny voalazan'ny Petera faharoa voalohany 9:20 reo dia Andriamanitra ny nampiteny amin'ireo araka ny tondran'ny fanahy masina azy. Ka raha tenin'olombelona zato isan-jato ny baiboly dia mila fantatsika fa ireo mpanoratra reo dia samy manana ny toetrany. Misy ny Jaona ohatra dia olona tena be fitiavana, fa misy ny Paoly dia olona entitra, olona masika, teolojianina zay misaina be rehefa manoratra. I Petera moa dia le olona taitaitra tonga dia efa pratika avy hatrany, Jakoba tonga dia efa pratika avy hatrany. Samy manana ny toetrany ireo olona ireo. Fa ao anatin'izay Andriamanitra no miteny amintsika amin'ny alalan'izay. Dia noho izany dia mila dinihana tsara tahaka amin'ny mamaky boky rehetra. Nitantsika tamin'ny etapany voalohany hoe mamaky boky dia mampitombo ny saina. Dia tahaka amin'ny mamaky boky rehetra ny soratan'olombelona zany dia mila mampiasa saina koa tsika rehefa mamaky baiboly. Tsy mifanohatra amin'ilay tetsy aloha io fa mifameno mila ny fatarihan'ny fanahy masina tsika ary mila mivavaka rehefa mamaky baiboly, fa mila mampiasa saina ihany koa tsika rehefa mamaky baiboly satria nosoratan'olombelona io baiboly io. Satria tsy le teny voasoratra zany tsy teny tonga dia hoe ty dia nisoratan Paoly amin'ny faly tamin'ny 20 tsy zany, fa nisy antony nanoratan'ny Paoly an'io aloha voalohany indrindra. Ary samy manana an'izay zavatra niaina an'izay ny mpanoratra tsirairay natonga anazy nanoratra an'io. Mila fantatsika, mila azotsika, mila jerentsika, mila diniatsika zany hoe inona ny antony natonga an'io mpanoratra io namaky nanoratra an'io teny io aloha. Zay tsika efa mandray ny zay ho atsika satria ny tenin'Andriamanitra tsy miova dia misy ho atsika ihany koa anatin'izany ankoatran'izay. Ka izay le mahatonga atsika miteny hoe mila mijery ny tontolo manodidina rehefa mamaky baiboly. Mila mijery contexte ho itsika. Zay le filazantsika azy rehefa mamaky baiboly satria dia nisy antony natonga le mpanoratra nanoratra sy namaky an'io. Dia mipetraka tsara ty fiteny matetika ty zay hita dia raisiko amin'ny tenenana azy mihitsy hoe un texte sans contexte n'est qu'un prétexte. Raha ohatra zany misy teny zay raisinao nefa esorinao amin'ny tontolo nanoratana azy iny dia lasa azonao ampiasaina amin'izay tianao hanaovana azy iny teny iny zany, azonao aolana amin'izay tianao hanaovana azy iny teny iny. Aka ohatra vitsivitsitsika amin'ireo olona zay le efa hitantsika tamin'ilay tapany voalohany zany amin'ilay horonan-tsary voalohany hoe rehefa mamaky baiboly izy dia inona ny ataony manao tsatopisy fotsiny. Dia nisy olona anankiray zany nahazo vola izy tamin'ny loteria, nahazo vola be izy dia mba hijeren'Andriamanitra izy hoe ahoana ny fomba ampiasako an'ity vola ity Andriamanitra, fa tsy hitako izay ampiasana an'ity fa nahazo vola. Dia namadika baiboly izy dia nitsatoka. Dia Matthieu 7:15 no
vakiny zany de zao ny voasoratra hoe ary rehefa nanimpo ny vola teo amin'ny tepolo izy de lasa nandeka nanato tena. Rehefa nanimpo ny vola teo amin'ny tepolo izy de lasa nandeka nanato tena. Ahoana moa zany? Alaina zany le vola atsipy eo amin'ny tepoly de mamantely. Tsy izy kosa ngambo io ka tsy zany ngamba ny tia nanaovana an'io vola io fa alao vaina indray. Vadika indray natao eo amin'ny manodidina ny filazantsara io ihany fa eo moramora mamaky azy de nitotona tao amin'ny lioka toko 770 de lioka toko 770 de tsony voalaza hoe mandeha any ianao ka mba manaova toy izany koa. Satria te zany izy nahita hoe Jodasy iny fa tsy anahy. Mandeha any ianao ka mba manaova toy izany koa. Za koa zany asaina manary volany amin'ny tepolo de mananto tena. Tena ohatrany tsy mety zany de ndao aloha jery fanotelony ihany. Namadika indray Jaune toko 2:15 ataovy izay asaina ataonareo. Tena miteny mihitsy zany ilay baiboly hoe ataovy izay asainy ataonareo de lasa amin'izay zany nandeha. De nanomboka nanamboatra n'ilay tady de nanantona. Kefa zay lazain'le tenin'Andriamanitra hoe ataovy izay asaina ataonareo ko. Teo amin'izay nefa de mbola nianahana ihany alohan'ny anaovana hoe tena zany tokoa. Alora ngamba hijery farany amadika baiboly farany de inona io ao amin'le filazantsara ihany navadika tsatohana le izy tao amin'ny Jaune toko 7:20. Izay ataonao de ataovy aingana. Zavarina mamadika baiboly za fa tonga de ataovy amin'izay le efa tady miantony iny de mamono teny izy. De fantatsika tsara nefa fa ny baiboly dia tsy mantaona ny olona mamono tena zany, tsy akasitrahany an'Andriamanitra za mamono tena izany. De lasa nanao an'izay satria manino? Mandray an'ilay teny betsaka ny raisiny teo fa ivelan'ilay tontolo manodidina azy dia sendra ny fanintsy fotsiny de lasa nanano tena, namono tena le olona ny farany na de tsy akasitrahany soratra masina ary zany. Ka zay ny olana amin'ity lay mamaky baiboly texte sans contexte de prétexte anaovana an'izay zavatra tiana atao fotsiny ilay izy. Ka misy zavatra anankitelo zany reto ilaina raha te ahay amaky baiboly tsara ianao amin'ny mateny n'olombelona amin'ny baiboly akoatra ny matenin'Andriamanitra zato isanjato azy de misy zavatra telo reto ilaina raha te ahay amaky baiboly tsara. Ny voalohany dia mila mijery contexte. Ny faharoa dia ny contexte. Ary raha te amaky baiboly ianao de mila n'ity zavatra fahatelo ty raha te mamaky baiboly tsara ianao de mila mijery ny contexte. Izy telo contexte foana, contexte. Fa misy ny atao hoe contexte de misy ny atao hoe contexte. Ka ny am'ireo zany ny tinambara de zao hoe misy zany lay contexte akaiky an'ilay boky de misy mihitsy contexte akaiky an'ilay teny zay vakinao de misy indray ny contexte ny boky ary misy ny contexte ara-tantara sy ara-kolotsaina de ho jerentsika ny fomba fijery contexte zany. Ka atombotsika amin'ilay contexte immédiat izy na le contexte akaiky ny baiboly zany ny contexte immédiat de ohatra zao ny fijery azy. Ny andininy rehetra de mifandray amin'ny andininy eo aloha sy na amin'ny andininy eo arina. Na mifandray amin'ny eo aloha izy zany na mifandray amin'ny eo arina na sady mifandray amin'ny eo aloha izy ny eo arina fa tsy misy andininy mipetraka ho azy. Tam'ilay nianatra momba ny baiboly tsika hoe fantatrao hoe ny baiboly de fa naseho antsika ihany koa reny hoe tsy nanoratra verset 1 verset 2 zany ingeny mpanoratra fa taty aorina tamin'ny taonjato fa 320 reny zay vao napetraka ny toko sy andininy afahantsika mora mahita n'ilay teny zay tiatsika ho tadiavina zany miantony reny. Fa rehefa manoratra ny mpanoratra rehetra de manoratra fehezanteny feno izy taratasy feno izy fa tsy nanisy hoe andininy voalohany sy faharoa. Ka rehefa manoratra izy dia tsy maintsy mifandray foana ny zavatra rehetra zay soratany. Zay zany mila ao an-tsaitsika
ka tsisy andin-tsoratra masina mipetraka ho azy io zany fa tsy maintsy mifandray amin'ny eo alohany io na eo arinany na ny eo aloha sy ny eo arinany. Eo ihany koa ny paragrafy ihany koa zany dia tsy maintsy mifandray amin'le paragrafy eo aloha na mifandray amin'le paragrafy eo arinana, mifandray amin'izy anankiroa ny paragrafy fa tsy hoe tsy izy niteny zavatra hafa dia eto indray izy amin'ny andalany manaraka izy dia zavatra hafa mihitsy no resahany fa mifameno avokoa izy rehetrarehetra ireo. Ary fa ny andiny vitsivitsy maromaro ihany ao boky ny ohabolana ny tsisy en'izany, satria ny ohabolana moa amin'ny maha-ohabolana azy dia matetika tena ohabolana tsirairairay sineny, fa betsaka ary ao amin'ny ohabolana izay mbola tena mila jerena mifameno ihany koa reny ohatra ny ohabolana toko 2, 3, 4, 5 dia tena zavatra mifameno resahany ao anatiny. Ka raha eto itsika zany nijery aloha dia tahaka izao ny filazako azy matetika. Raha maky ny raha te hahazo tsara ny ambarany jaona toko 7:4 ianao dia mila vakianao ny eo aloha ny eo aloha dia hoe tahaka na nandratan'ny Mosesy menarana tany anefitra dia tahaka izany koa na anandratana ny zanak'olona mba tsy ho very zay mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Dia miditra amin'ny 5:12 tsika fa ny 7:12 dia hoe Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao mba hitsara izao tontolo izao fa mba hamonjy izao tontolo izao. Dia mila haitsika ireny satria ahoana moa nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao na ahoana nanomezany zanany mba tsy ho very zay rehetra mino azy dia ilay Jesosy Kristy maty eo amin'ny hazo fijaliana tahaka an'ilay menarana na sandratry Mosesy tany anefitra ary hamonjy no nahatongavany fa tsy hitsara. Tanareo dia efa mifameno izay. Ka raha maky ny Jaona toko 7:5 ianao dia mila mamaky ny Jaona toko 7:4 sy 5 ary mila mamaky ny Jaona toko 3:5 dia mila mamaky ny Jaona toko 3:3 ihany koa ianao izay hitanao fa tantarany Jesosy Kristy niresaka tamin'ny Nikodemosy io. Dia mila mamaky ny Jaona 2:3 koa ianao. Amin'ny Jaona toko 2 sy ny Jaona toko 4 dia mila mamaky ny boky ny Jaona 2:3 ianao dia mila mamaky ny Jaona 1, Jaona 2, Jaona 3 ianao ary ny Apokalipsy koa ianao ahafahanao mahita ny hevitry Jaona. Dia mila mamaky ny Matthieu, Marka, Luka ihany koa ianao hitanao ny tantaran'i Jesosy Kristy amin'ny ankapobeny. Dia mila mamaky ny testamenta vaovao manontolo ianao dia mila mamaky ny testamenta taloha manontolo ianao dia mila mamaky ny baiboly manontolo ianao dia azonao ny tiany Jaona toko 3:5 lazay. Zay ilay famakiana baiboly. Ka le mamaky eto moa zany tsy voatery hoe hiverina mamaky an'izany ianao fa mila efa hainao ambangovangony any tian'izany ho lazaina dia raha tsy hay moa izy dia mila vakiana izany. Ka aka ohatra anankiray tsika amin'ny Kolosianina toko 2:20. Ny Kolosianina toko 2:20 dia misy an'izao teny izao hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry. Dia raha io fotsiny raisina dia ohatrany hoe aza mikitika, aza mihinana an'ity, aza manao an'ity zavatra ity, tokony tsy hihinana tsika, tokony tsy kitika zavatra ohatr'izao tsika satria voasoratra mihitsy hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry. Kanefa rehefa jerentsika ny andininy eo aloha amin'io dia izao no lazainy hoe ary raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny abidi-pianaran'izao tontolo izao, nahoana ny tao mbola velona amin'izao tontolo izao ihany ka mety ho didiana hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry. Hitanareo fa fanohatra amin'ilay izy mihitsy zany ka ny tena tianao ambara hoe rehefa niara-maty sy niara-nitsangana tamin'i Kristy tsika dia tsy tokony hisy hibaikobaiko antsika intsony hoe tsy aza mihinana an'ity, aza mandray, aza manandrana an'ity, aza manaiky ho baikobaikoan'ny olona amin'izany intsony fa efa manana fahafahantsika ao amin'i Kristy satria efa niara-maty sy niara-nitsangana tamin'i Kristy. Fa mila fantatrao fotsiny ny hevitry ny miara-maty sy miara-mitsangana amin'i Kristy zay vao mipetraka izany. Ohatra manaraka ny Korintianina 1 toko 7 andininy 1 dia miteny izao izy hoe tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasy behivavy akory. Inona ny dikan'izany hoe tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasy behivavy akory dia tsy mahazo hifampikasika ve, tsy mahazo hifandray tanana ve zany lehilahy sy ny vehivavy sa mba efa lasa lavitra hoe firaisana ranofo lazainy tsy mahazo manao an'izany zany ny lehilahy, tsara amin'ny lehilahy raha izany, tsy mahazo mandray tanana vehivavy ve ny dikan'izany sa raha firaisana ranofo ny lazainy dia hoe tsy tokony manao an'izany ny lehilahy, tsara amin'ny lehilahy raha tsy manao firaisana ranofo amin'ny vadiny mihitsy.
tsy mahazo manao firaisana ranofo mihitsy zany hoe ny tena dikan'ity de nefa rehefa vakitsika amin'izay zany andiny voalohany sy faharoa de ozy hoe ary ny amin'ny zavatra nosoratanareo nosoratan'ny korintianina zany hoe tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasy vavy akory fa manazava Paoly amin'ny andiny faharoa hoe nefa no fijangajangana de aoka ny lehilahy samy anana ny vadiny avy ary aoka koa ny vehivavy samy anana ny vadiny avy ary aoka ny lehilahy anao zay mety atao amin'ny vavy de mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy tanareo fa fanohatra be amin'ilay ny fiheverana azy zany ty fa i Paoly de mandrisika mihitsy hoe ho an'ny mpivady de tokony anao an'izany mihitsy ara ny mpivady fa ny tilina zay neto de zao tsy mifanohatra ny zavatra teneniny satria tsy misy mifanohatra ny andiny soratra masina ozy izy tsika fa le andiny voalohany de tsy hevitry Paoly fa hevitra nosoratan'ny korintianina ho an'ny Paoly io ny korintianina no miteneny hoe tsara amin'ny lehilahy zany raha tsy mikasy be vavy akory fa ny hevitry Paoly de le andin'ny faharoa ny tena heviny hoe noho ny fijangajangana mba tsy isiny fijangajangana hoe anao firaisana ranofo amin'izao vehivavy hita rehetra zao de aleo ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny de izy mivady no manao an'izany firaisana ranofo zany arak'izay mety aminy tsy misy fandrarana mifampihafahafa zany zay ny hevitra io hitanareo miova foana ny hevitra raha voaraisitsika ivelan'ny tontolo manodidina le tontolo akaiky lay andiny eo alohana eo arina izany Romanina toko fahenina andiny faevatra ambin'ny folo moa de raisiny olona matetika mihitsiny andiny ray ihany areny de fa nitapany ihany ny vakiny fa nitapany tsy vakiny le hoe fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana hoe aka zay ambany fahasoavana de afaka manao zay tiana atao zany zay ka tsisy mahazo manery anay tsony hoe aza manao an'izao na manaova an'izao fa azonay atao io satria zay ambany fahasoavana azafady tompoko nitapany voalohany io Romanina toko fahenina andiny faefatra ambin'ny folo io ihany de milaza hoe niota tsy anakery aminareo any hoe ny olona ambany fahasoavana zany dia olona tsy voabaiko ny ota itsony na voatery ny ota itsony de anao zavatra fahotana fa ny olona ambany fahasoavana de tsy te hanota na misy lalàna io na tsy misy lalàna io satria tsy manakery amin'ntsony ny fahotana de azotsika amin'izay ny olana rehefa mamaky baiboly tsika ivelan'ny contexte manodidina fa zay tianao ihany ny vakinao de miova ny heviny sy ny dikany amin'izay faharoa androso kelytsika hoe ilaina ihany koa mamaky ny tontolo manodidina n'ilay boky mihitsiny inavy ny mila jerena ao anatin'izany hoe mamaky ny tontolo manodidina n'ilay boky zany mila fantatrao zany hoe inona ny antony nanoratana n'io boky io inona ny zavatra nisy tao amin'io fiangonana io ohatra raha mijery tany Kolositsika zay nisy fampianaran-diso litra tao tany Galatia de nisy an'ireo jiosy zay naneran'ny kristianina nanaraka lalàna andray sy nisan-karazany mila afantatrao zany afahanao mahazo an'lay andininy tsirairay avy ao anatin'ilay voasoratra ao anatin'ny boky ilainy zany dia mila fantatra koa iza ny mpanoratra an'io de ohatra ny ahoana zany ny fampianaran'io mpanoratra io raha ohatra ka zany ianona ny nanoratra an'io ohatra ny ahoana mombamomba n'io mpanoratra io i Paul ve sa i Petera sa i John sa i Jacoba sa i Davida sa i Mose sa i Ezekiela sa ohatr'izany ilainao mahafantatra an'ireny ina mombamomba n'io mpanoratra io zany de rehefa aveo koa hoe ho aniza ny nanoratany an'io manahoany reo olona nanoratan'ireo kristianina ve reo fiangonana izy reo manahoany io fiangonana io izy ihany ve nanorina n'io fiangonana io sa ilaina daholo mahafantatra an'izany afahanao mahazo n'le teny rehetra zay soratany ao satria mifampiankina be izany rehetrarehetra zany ny faefatra de hoe ahoana manahoana koa ny fifandraisan'ny mpanoratra amin'le olona noratany mifakahalala ve izy reo tamin'ny ohatra ny amin'ny Romanina zao de tsy mbola tany Roma mihitsy Paoly tsy fakafantatra ry zareo kanefany dia nampita ny filazantsarany i Paoly ho an'ny Romanina manahoana ny fifandraisany so i Paoly ve no nitory tamin'ireo olona reo Paoly ve nakonverti an'ireo olona reo zay nanoratany io sa ahoana ny fandehany ilaitsika ny mahafantatra an'izany afahantsika mahazo hoe ina ary mahatonga anazy ny teny n'ity teny ity ao anatin'io boky zay soratany io ilainy zany ohatra anankiray ny mpitoriteny toko faharoa andiny faefatra amby roapolo raha voaraisitsika fotsiny ivelan'ilay contexte ny boky io
dia izao ny ambaran'ny mpitory-teny toko faharoa 4 hoe tsy misy mahasoa ny olona mihoatra noho ny mihinana sy misotro ary mampahafinaritra ny tenany amin'ny fisasarany. Izany koa aza dia efa hitako fa avy tamin'ny tanàn'Andriamanitra. Dia raha io ihany raisinao dia hoe andao hihinana sy hisotro fa ho faty raha pitsiko fa zany koa no tena tiany avy amin'ny tanàn'Andriamanitra zany misy ampahany marina zany fa mila hainao hoe inona ny tontolo manodidina ny boky. Ny zavatra ambaran'ny boky dia milaza ny boky ny mpitory-teny hoe zava-poana ny zavatra rehetra raha ohatra ka tsy eo ny tompo. Zava-poana dia zava-poana miverina matetika eo amin'ny bokin'ny mpitory-teny zany teny hoe zava-poana zany raha ohatra ka tsy eo ny tompo. Fa ny tiany ambara dia izao hoe mifalia amin'ny zavatra rehetra sy amin'ny fatahorana ny tompo. Raha misy boky mampiseho fifaliana ao anaty baiboly dia ny bokin'ny mpitory-teny. Saingy averiny foana hatramin'ny voalohany hatraty amin'ny farany hoe mila atao amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra izany fifaliana izany. Ao ny hitantsika mifaliana zatovo ireo mbola tanora kanefa ko fantatrao ho tsara iny ianao ny amin'izany zavatra izany. Dia mila azontsika izany. Ny farany ihany dia mila haintsika ihany koa ny contexte historique sy culturel. Izany hoe inona ny zava-nitranga ara-tantara tamin'izany fotoana izany tany amin'ny nanoratana an'io. Ary inona ny kolotsain'io olona izay nanoratana sy anoratana an'ilay boky io zany. Dia ilayntsika no mahafantatra an'izany ahafahantsika mahazo tsara ny tian'ny baiboly ilay boky izay vakiantsika ho soratana. Ohatra raisiko ohatra ny bokin'ny Korintiana. Mila azontsika fa ny Korintiana ny zavatra nitranga tao Korinty dia mila mamaky ny asan'ny apôstôly 7:12 aloha tsika. Satria tao no ahitantsika hoe i Paoly no nandeha nitory tamin'ny Korintiana. Natoa ny fiangonana nitsangana zany dia i Paoly nanangana ny fiangonana tao Korinto. Hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly 7:12 izay zavatra izay. Avy eo mila fantatsika ihany koa amin'ny alalan'ny fijerentsika saritany hoe aiza ho aiza io Korinto io. Io Korinto io dia tanàna akaiky Seranatsambo. Fantatsika fa ny tanàna akaiky Seranatsambo rehetra dia misy an'ilay tatsambo ireny rehefa tonga avany dia aporitra avany izy dia mitady mpivarotena. Satria izy lehilahy daholo zareo tao anaty sambo tao tamin'ny voalohany dia mitady ireny dia matetika ny tanàna izay akaiky Seranatsambo dia feno fitondran-tena ratsy. Ary ireny koa dia feno karazan'olona be dia be mifanerasera eo amin'io Seranatsambo io. Tamin'izany mbola tsisy avion fa na mandeha soavaly na mandeha sambo rehefa famezivezy ny olona. Dia tanàna feno an'izany zany ny tanàna tao Korinto. Zay matao hoe Korintianize dia tena olona ratsy fitondran-tena zany. Zany zany nitranga tao Korinto satria zay ny tontolo ara-kolotsaina nisy tao amin'ny tanàna io. Ankoatran'izay dia ery ambony ary amin'ny Acrocorinthe ery dia misy tempolony andriamambavy antsoina hoe Afrodita. I Afrodita dia andriamambavy ny fahavokarana. Ka rehefa tianao ahavokatra zany ny fiainanao rehetrarehetra izay zavatra ataonao dia mila makany amin'ny Afrodita ianao mba hampavokatra azy. Ohatra hoe mivarotra ianao te handeha mivarotra ao dia makany amin'ny tempolon'ny Afrodita ianao. Te mamboly ianao te havokatra ny volonao makany amin'ny tempolon'ny Afrodita ianao. Tsy mananjanaka ianao te hananjanaka dia makany amin'ny tempolon'ny Afrodita ianao. Zany fandehanan'ny olona rehetra raha te hamokatra izy. Zany nitranga tao Korinto. Dia vokatra izay ankoatr'izay dia manino? Satria andriamambavy le Afrodita dia le mpisorona rehetra ao zany dia vehivavy avokoa ny mpisorona rehetra ao amin'ny tempolon'ny Afrodita io. Ary reto no mampiavaka an'ireo mpisorony Afrodita ireo zany. Voalohany aloha ireo dia mpisorona mpijangajanga. Satria ny ataon'ilay olona zany rehefa te havokatra izy dia mijangajanga manao firaisana amin'ireo mpisorona ireo izy. Mba hampavokatra ny taniny, hampavokatra ny asany, hampavokatra ny vadiny sy ny rehetrarehetra dia manao an'izany izy. Ireo mpisorona ireo dia miteny tsy fantatra avokoa. Dia zany na tonga ny olona tao Korinto mieritreritra fa ny olona miteny tsy fantatra dia olona ara-panahy. Dia valian'i Paoly zay eo amin'ny Korintiana 7:12 momba miteny tsy fantatra. Ireo mpisorona vehivavy rehetra ireo dia sola avokoa. Dia zay mahatonga an'i Paoly miteny eo amin'ny Korintiana 12 hoe ny vehivavy rehefa tonga am-piangonana dia tokony misaron-doha satria misy amin'izy ireo lasa converti ihany dia lasa tonga am-piangonana.
fa zavatra roa no mitranga rehefa miditra ao am-piangonana ianao zany de mahita hoe retsy misy solo anankiroa tsy hainao ntsony izy ny lehilahy izy vehivavy amindreo fa samy solo reo afa-ty arina ianao no mijery azy de mba hanavahana ny lehilahy sy ny vehivavy de mila misarin-doha ny vehivavy tao Korinto ihany tenenan'ny Paoly an'izany. Faharoa dia rehefa mahita indray ianao hoe vehivavy le solo ry de maha-olombelona de tsy maintsy mitsara foana ry zany le nijangajanga tary satria solo de mba tsy isizy zay fifampitsarana zay satria efa mibebaka eo efa voavela heloka io dia mila misarin-doha ny vehivavy. Tao Korinto ihany tenenan'ny Paoly an'izany satria noho io contexte culturel tao Korinto io zany. Ao Korinto koa dia tsy tena hita amidy eny an-tsena loatra ny hena fa raha te hina-kena ianao dia makany amin'ny tempolon'ny Afrodita dia ny fanatitra ataonao any dia mitondra hena dia any ianao no mihinan-kena raha te hina-kena dia izay no mahatonga ny olana ny hena terina misampy eo amin'ny Korintiana 1:7-10 zany amin'ny hena terina misampy satria hena natao sorona ho an'ny démonie reny aloha zay vao hoanina ka azo atao ve mihinana an'ireny sa tsy azo atao dia izay ny antony. Korintiana dia hitantsika ny bokin'ny Korintiana rehetra zany fanaraka amin'ny kolontsaina io daholo. Nisany koa ny Korintiana dia Grika ary ny toe-tsain'ny Grika dia tahak'izao hoe ny avy amin'ny fampianarana gnostika zany taty aoriana sy ny épicurien sy ny stoïcien rehetra dia zao hoe ny nofo sy ny zavatra matérialita maso dia ratsy foana fa ny zavatra tsy hita maso ny fanahy dia tsara foana. Dia nisy fitondran-tena roa vokatr'izay zavatra zay zany dia voalohany satria ratsy foana ny nofo dia manao zay tiany atao zay dany nofony Korintiana satria ratsy foana io. Fa misy ndray Korintiana sasany satria ratsy ny nofo dia mifady ny zavatra rehetrarehetra izy mifady any izy mifady ny rehetrarehetra tsy mikasy behivavy izy satria ratsy foana ny nofo. Dia i Paoly mametraka n'ireny zavatra ireny ao anatin'ny tontolo misy azy hoe atreto izy ny tsara dia atreto izy ny ratsy, atreto izy ny tokony atao dia atreto izy ny tsy tokony atao. Dia raha azontsika zany zay tontolo manodidina rehetra any Korinto zay dia manomboka mora azontsika ny famakinany bokin'ny Korintiana amin'izay fotoana izay. Dia hitantsika fa zavatra mifameno sy mifanampy daholo ireo voasoratra ao anatin'ny bokin'ny Korintiana rehetra ireo. Arak'izany raha te hamaky baiboly ianao te hafantatra ny contexte ianao dia mila fitaovana kosa tahaka ny olona hoe za zany mahita fa ny olona rehefa tia manao baolina na ohatry ny ahoana farim-pananana na ohatry ny ahoana farim-pananana dia tsy maintsy manana baolina olona io na farafaratsiny manana godasy io dia manana sorty io dia manana t-shirt mahavita an'izany ary mahavidy baolina. Ny olona rehefa tia mitendry gitara na ohatry ny ahoana farim-pianana na ohatry ny ahoana farim-pianana lasa manana gitara foana iny olona iny rehefa avy eo. Fa ny olona te hamaky baiboly zara raha manana baiboly fa tsy mahavidy boky fa hoe lafo be hono ny boky. Za milaza aminareo tongava ny an-trano ianareo dia afaka mahita ny bokiko rehetrarehetra ao an-trano fa izaho dia nanompo ny tompo foana ny fiainako hatramin'izay fa tsy mbola nanao nitady vola zany mihitsy fa za mahavidy boky. Dia eto zany raha te hamaky baiboly ianao dia mila fitaovana ihany koa hamakiana baiboly. Ny fitaovana voalohany indrindra izay ilaina aloha dia ny baiboly mazava ho azy fa baiboly amin'ny dikateny isan-karazany satria manampy anao reny na baiboly protestanta fotsiny ara dia misy le baiboly mahazatra antsika fa misy le fanotsiana fahenina zay matetika fampiasako eto zay efa mifanaraka amin'ny fitenitsika amin'izao fotoana izao kokoa ny teny ao anatiny zany. Fa ny DM koa dia manampy, ny baiboly katolika ihany koa dia manampy raha baiboly amin'ny teny gasy fotsy zany fa ilaina mamaky baiboly amin'ny teny frantsay. Misy ny Louis second ny second rehetrarehetra zay tena norme tsara fa misy koa ireo baiboly zay manazava kokoa toy ny français courant, semeur ny isan-karazany zany ary misy ireo baiboly zay tena mifanaraka littéral ozy izy tsika arabaky teny toy ny Darby. Dia ilaina daholo manana an'ireny fa milaza aminao fa manampy anao ny fananana an'ireny boky dikateny isan-karazany ireny. Ankoatran'ny baiboly dia zava-dehibe ihany koa ny fananana bible d'étude. Anisany bible d'étude tena tsara ary be dia be ny zavatra ao anatiny rehefa andika hamaky baiboly ianao dia ny semeur. Io zany ohatrohatr'izao ny endriny bible d'étude semeur. Ny semeur mahatsara ny bible d'étude dia zao misy fampidirana izy.
ao anaty fampidirana ny ahitantsika n'le contexta rehetra teo izy mpanoratra izy any anoratana inona ny tontolo manodidina inona ny zavanitranga tany korinto tamin'izany fotoana zany ao anatin'ireny ahitanareo azy fa misy ihany koa izy lay référence zany parallèle aiza koa ny ahitana n'io teny io any amin'ny andininy hafa misoratra masina de misy ihany koa ny bible d'étude lay noty ery ambany ery zay karazana commentaire kely isaky ny teny isaky ny andininy de mampiseho hoe zao ny zavatra ambaran'io teny io zany de misy ihany koa ny tableau isan-karazany hoe manahoana ny fiainany anina inona ny zavatra nitranga zany babiloniana zany sy ny rehetrarehetra misy saritany ihany koa ao anatin'ny bible d'étude be de be ny zavatra chronologie be de be ny zavatra sehon'ny bible d'étude misy index ihany koa laza hoe momba na tanàna momba olona na momba teny isan-karazany de karazana dictionnaire kely tena feno ampy tsara ho an'olona tsotra mandinika soratra masina no manana bible d'étude misy indray manana moa fa tsy hainy mampiasa azy toy ny hoe manana telefona raitra be smartphone fa tsisy afa-tsy anaovana Facebook sy message sy appel ihany ny anaovany azy fa mba mila haitsika mampiasa ny fitaovana zay ampiasaitsika ka akoatra amin'ny baiboly zany ilaina ny bible d'étude de ilaina ihany koa ny dictionnaire biblique misy karazany dictionnaire biblique ny tsotsotra ohatra de ny nouveau dictionnaire biblique fa misy ihany koa ny grand dictionnaire biblique zay efa lehibe kokoa izy de io ndray zany zay teny rehetra ao anaty baiboly fa hatreto moa zany amin'ny teny frantsay le izy teny rehetra zay ao anaty baiboly de asehony eo ny dikany sy mombamomba azy sy ny ahitana azy rehetra ao anaty baiboly ny hevitry ny teny na teny io na anaran'olona io na anara-tanàna io de asehoany eo daholy ny mombamomban'ireny de efa fampianarana anankiray manokana mihitsy zany raha tia hianatra momba ny fanamarinana antsika ohatra hoe justification de fakitsika le teny hoe justification de fa lazainy eo daholy sy de andiny-tsoratra masina sy ny mombamomba n'izany justification rehetra zany hitantsika amin'ny fampianarana momba fanamarinana ohatra zany tena ilana ny grand dictionnaire de la bible na ny dictionnaire biblique zany tiako lazaina ny fitaovana manaraka de ny livre d'introduction efa nisy an'io tamin'le bible d'étude fa eto izy zany somary mivelatra kokoa reto izy tena mitantara kokoa n'lay kolotsaina sy ny zavatra ny aina n'lay toerana na le olona anoratana ny bible d'introduction isaky ny boky tsirairay hoe inona antony anoratana an'ity izy mpanoratra an'ity izy any anoratana manahoany reo olo reo sy ny isan-karazany de misy zany misy ohatra ty tena anisan'ny lehibe ny fampidirana momba ny testameta taloha de misy ndray ny fampidirana momba ny testameta vaovao de manokana mihitsy de tena boky be daholy ireo rehetrarehetra reo de manampy be atsika azo ny zavatra lazain'lay boky ao anaty baiboly ny fananana an'ireo fitaovana ireo zany fa misy ndray izy ny kelikely sy tsotsotra de boky kely anankiray izy de fa afaka hitantsika ny lay boky enina ambienipolo soratany eto moa hoe une connaissance pour mieux vivre de lasa mahafantatra ny zavatra ambara amin'ny baiboly ianao de veo anao rehefa mamaky de efa azokazonao an-tsaina hoe zao zany ny zavatra resahany ato matoa izy miteny an'ity andininy raina roa zay tadiavinao anatin'lay boky zay vakinao io fahadimy de misy ihany koa ny commentaire ataoko fahadimy ty satria tsy tena tsara loatra ny tonga de miazakazaka makany amin'ny commentaire rehefa mamaky boky anankiray fa ilaina ihany ny mandinika zay voalazan'le boky aloha zay vao makany amin'ny commentaire satria misy be debe ny fijerin'ny olona isan-karazany de indraindray misy marina misy diso ireny fa alao zay voalaza amin'ny baiboly ihany ny tena zava-dehibe ao atsika ohatra ny nouveau commentaire biblique zao de anisan'ny commentaire tsotsotra mety manampy atsika mihitsiny ao anatiny fa eo ihany koa rehefa misy amin'ny teny malagasy ty fa ny amin'ny teny frantsay moa ny aseho keto ny evitenyny baiboly zany izy amin'ny teny malagasy zay reo théologianina afrikanina no nanoratra azy misy malagasy ihany koa nanoratra ao an'io zany misy mivarotra an'io any amin'ny mampiely baiboly na ny mpiaramaky ny baiboly de azotsika vidiny reny mba mikipikely rehefa te ahay mamaky baiboly de mijery fitaovany
de ilaina fa ozy hoe aza miazakazaka loatra avy hatrany any amin'ny commentaire nefa na izany ary rehefa mamaky baiboly. Ny fitaovana anankiray fahaenina de ny atlasy biblika. Ny atlasy indray zany de le saritany afahantsika mahita hoe taiza rehefa miteny izy Abrahama oran'ny Kaldeana, Arana, Kanana, Egypta sy ninona de aseho an'ireny saritany reny de hitatsika sy azotsika zany le toerana zay voalaza rehetra teto eto zany ny misy an'izany rehetrarehetra zany. Misy saritany amin'ny baibolitsika amin'ny ankapobeny, misy saritany mazava kokoa izy amin'ny Bible d'étude fa raha manana atlasy ianao vao mainka tena velatra be mihitsiny ny saritany azahoanao an'ilay teny zay anarana betsaka hitao anaty baiboly zay matetika makamoantsika mamaky azy satria tsy azotsika ndikany tsy hitantsika hoe aiza ho aiza no misy an'izany saritany zany. De manampy koa zany ny fananana atlasy. Ary ny fahafito farany dia ny livre de doctrine. Ny livre de doctrine indray ny ilana anazy de zao rehefa mamaky baiboly ianao de afahanao mahita hoe mifanaraka amin'ny voalaza ny soratra masina rehetra ve ty hevitra hitako ty, dia ilaina ihany mamaky an'ireny bokin'ny fotom-pampianarana reny zany ahafahana mahita azy. Anisan'ny anankiray tena tsara ny nataony Alain Justy zay pour une fois réfléchi. Any mba misy finoana isaintsainana zany fa rehefa maheno an'izany fotsiny hoe pour une fois réfléchir mba mieritrerety indray mandeha fotsiny ianao mba mieritrereta kely. Eo ambany izy miteny hoe théologie pour tous. De ho an'ny rehetra zany théologie ho an'ny olona rehetra ty fa tsy ho an'ny théologiana ihany. Tsotra kely mahafinaritra misy sary be deaibe ao anatiny tsy makaleo mihitsy mamaky an'io de tsara io. Boky be izy ary somary lafolafo fa ilaina ary manana mahavita an'izany zary mahavita an'izany ko mainka fanareo de afaka mahavita an'izany. Anisany ihany koa anankiray livre de doctrine ny théologie systématique ny Wayne Grudem de manampy antsika reny mahita hoe ohatrany ahoana fijeriny eny Wayne Grudem ary moa de asehoany mihitsy ohatr'izao ny position-ny baptiste, ohatr'izao ny évangélique, ohatr'izao ny dispensationaliste, ohatr'izao ny pentecôtiste, isan-karazany teneninao daholo reny boky reny de ilaitsika zany. Arak'izany ireo zany anisana karazana boky zay fitaovana ilaitsika raha te hamaky baibolitsika de manampy antsika mahita an'ireny. Fa ankoatran'izay miezaka manana an'ireo ny mpanomponareo fa izany ny antony izarana. Raha tsy afaka mividy mihitsy moa ianao tena tsy mahita mihitsiny de izay le ifampizarana amin'ny fampianarany GCMMB sy ny horonan-tsary GCMMB eto vokatra avy amin'ireny no entina atao sy ankoatran'le hoe famakina ny baiboly mihitsy zany de ilainy zany raha te hamaky mamaky baiboly. Teo zany de hitatsika hatreto aloha fa rehefa mamaky baiboly ianao de mila azonao antoka tsara aloha fa io boky vao vakinao io de tenin'Andriamanitra 100 isan-jato. Fa tsy tenin'Andriamanitra 100 isan-jato latsaka avy any an-danitra fotsiny io fa tenin'Andriamanitra nosoratan'olombelona 100 isan-jato. Noho izany mila fitarihan'ny fanahy masintsika amin'ny matenin'Andriamanitra azy fa faharoa mila mampiasa saintsika mijery contexte amin'ny matenin'olombelona azy satria un texte sans contexte n'est qu'un prétexte. Manaraka de mila azotsika koa hoe ny fanambaran'ny baiboly tompo dia mivoatra tsy kelikely. Antsoina amin'ny teny teknika hoe progression de la révélation. Dikan'izany de zao hoe tsy ndraina voaka n'Andriamanitra mazava be hatramin'ny voalohany ny tiany ambara rehetra fa nalefa ny tsikelikely ohatran'ny mpampianatra rehetra rehefa mampianatra dia mampianatra tsikelikely tsy vao manompoka ianao de efa mianatra ny logarithme sy ny cosinus sy ny sinus sy ny tangente sy ny exponentiel fa mianatra ny ray ampiana ray aloha de mivoatra tsikelikely ohatr'izay ny fanambarana de rehefa feno izy dia mazava amin'izay ary. Fa ny amin'ny baiboly ara sarotra kokoa satria zavatra ra-panahy fifandraisana amin'Andriamanitra ra-panahy ny tiany ambara dia amin'ny voalohany dia mbola ambanimbany aty aloha ny fanambaran'Andriamanitra mbola tsotsotra iny ny testamenta taloha zany de eto zany naterahan'i Jesosy Kristy tsy légendaire fa de mba ataontsika ohatra fotsiny azahoanareo azy de iny zany ny filazantsara teto izy niteraka teto izy ny maty nitsakana tamin'ny maty de niakatra any an-danitra ary ny tapany rehetra orinany iny ny testamenta vaovao de hitanareo fa miakatra zany le fanambarana miakatra mbola tsy feno izy teo amin'ny filazantsara fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy zay vao feno tanteraka ny fanambarana n'Andriamanitra rehetra zany. Dia
vokatry fanambarana io dia tahaka izao ny filazan'ny Hébreu toko voalohany andiny voalohany sy faharoa azy hoe rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, zay zany le voalohany ty mpaminany nampitenen'Andriamanitra tamin'ny andro samihafa sy fanao samihafa, dia amin'izao andro farany zao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany zay voatendro no mpadova zavatra rehetra, izy no nahariany zao tontolo zao. Ao izy ny feno dia fototra ao amin'ny Kristy amin'izay ny fanambarana rehefa aty amin'ny testameta vaovao zany sy ankehitriny. Zay ny ahitantsika hoe mivoatra tsikelikely ny fanambaran'Andriamanitra, fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra mpampianatra, mahay mampianatra, mihoatra no mpampianatra rehetra zay mahay mampianatra, dia mahay mampianatra be io Andriamanitra io satria amin'ny tapany voaloha zany ty amin'ny testameta taloha ity dia mbola mampiseho zavatra hita maso izy aloha, tahaka ny ankizy kely rehetra ampianariny. Mora ny mampianatra ny ankizy kely hoe ray ampiana ray mira roa, dia ataon'ny ankizy tsenjery fotsiny ray ampiana ray mira roa, roa ampiana roa mira efatra sy ny rehetrarehetra, fa tsy azo ny dikan'izany. Fa raha te hampianatra ny ankizy ny fomba fanisana antsika ohatra dia mila maka sary, dia ny sary fampiasa eto amin'ny gasy MMB dia ny sarina paoma. Raha mpianatra ray ampiana ray ny ankizy tsika zany dia mila asehontsika mihitsy hoe paoma ray ampiana paoma ray mira paoma firy rakizy, paoma roa. Efa manomboka mahay nareo rakizy, sasa mbola miakanakany sy samy teny. Dia azo ny ankizy hoe ny dikan'ny paoma roa kay dia ity sy ity, dia azo ny le hevitra amin'izay. Dia tahaka izany koa ao amin'ny Baiboly, aty amin'ny testameta taloha dia mampiseho sary, mampiseho paoma izy, zavatra hita maso ny asehony aty amin'ny testameta taloha. Fa rehefa tonga aty amin'ny testameta vaovao dia zavatra ara-panahy. Fa raha tonga dia zavatra ara-panahy ny teneny tany amin'ny testameta taloha, tsisy azo ny olona tany mihitsiny izany zavatra izany. Dia zay mila azontsika ohatra zany rehefa nanao tabernakely, isy koa ny fampianarana tabernakely efa natao dia ivoaka orona tsara tsy hoatsy. Dia ny tabernakely zao dia fanehoan'Andriamanitra tsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra, hoe raha te hifandray amin'Andriamanitra ianao, anatona an'Andriamanitra ianao, inavy ny ilainy. Dia ivoaka zany dia rehefa hitany dia arao. Fa aty amin'ny testameta vaovao izy tsy miteny izany intsony, fa ao amin'ny Jesosy Kristy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa tsy azontsika zany raha tsy nisy an'le sary tabernakely tany amin'ny testameta taloha. Ara-panahy le tian'Andriamanitra aseho, fa asehony tsara. Ohatra, ara-panahy ihany koa rehefa te hiteny Andriamanitra hoe, rehefa miteny hoe ratsy ny zavatra anankiray dia tsy azo atao io zany satria ratsy tsy mahasoa anao, ka na matsiro be ary io zavatra io, rehefa teneniko hoe ratsy dia azo atao. Ohatra ny firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana, na hitanao hoe matsiro ary io, fa rehefa mbola ivelan'ny fanambadiana dia tsy atao zany aloha dia miandry. Fa tsy azo ny tany amin'ny testameta taloha zany ahafahany mahazo an'izany dia naka paoma, kisoa Andriamanitra. Dia ohatra ny kisoa zany zay tenen'Andriamanitra hoe rehefa teneniko ny kisoa hoe biby maloto dia tsy azonareo hohanina, ka na matsiro ary ny kisoa aza hohanina zany. Fa tsy le kisoa loatra ny tena tian'Andriamanitra ampitaina, fa le fahotana hoe raha matsiro ary io ka teneniko hoe tsy azo atao dia azo atao zany. Fa zay zany tiany aseho anatiny dia mipetratsika amin'izay ny endriky ny kisoa rehetrarehetra, hoe mifandray amin'ny tany, mikasika amin'ny tany, ohatra koa ny crevette any amin'ny tany ny andraisana andreny, dia izay zavatra ny tany zany dia mila ialana aza manao ny fanao tontolo izao, fa miovana fanavozana ny saina. Zay ny tian'Andriamanitra ampitaina amin'ireny sary any amin'ny testameta taloha ireny. Ny olana dia misy olona raha vao hanao kajy, anao matematika dia tsy nikajy ny tadidiny fa paoma. Dia ny paoma foana no ataony, dia le fombafomba, le symbole foana ny raisiny, fa tsy lay ara-panahy izay efa tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'le sary. Dia izany olana be. Aty amin'ny testameta taloha, Israely no raisiny zany ahafahany mampiseho ny vahoaka an'Andriamanitra. Israely ihany ny vahoaka an'Andriamanitra. Fa aty amin'ny testameta vaovao tompoko dia tsy Madagasikara no andraisanao ny Israely, fa ny fiangonana ny tiany ampitaina. Satria
ny Israely dia ireo vahoaka izay nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny alalan'ny Mosesy, Abrahama, tamin'ny alalan'ny Mosesy, tamin'ny alalan'ny Davida. Fa iza teto Madagasikara no nanao fanekena tamin'Andriamanitra voasoratra ao anaty Baiboly? Gasy iza. Ka ilazantsika fa Madagasikara zany no Israely, dia zay tenenina amin'ny Israely rehetra dia raisina ao Madagasikara. Tsy tompo, ny olona nanao fanekena tamin'Andriamanitra ty amin'ny testamenta vaovao ka vahoakan'Andriamanitra dia ny olona ninon'i Jesosy Kristy, zany hoe ny fiangonana izany. Dia zany mila haintsika no mamaky Baiboly amin'ny zava ratsy zany dia diso foana ny famakiantsika Baiboly. Raha raisintsika hoe Madagasikara hoe firenena Israely dia firenena Madagasikara, vahoakan'Andriamanitra tompoko ny teny lazaina olona nanao fanekena tamin'Andriamanitra dia fiangonana izy rehefa ty amin'ny testamenta vaovao. Zay ny famakiana Baiboly. Teo zany tsika nahita fa ny Baiboly dia tenin'Andriamanitra 100 isanjato ary tenin'olombelona 100 isanjato. Teo koa tsika dia nahita fa mivoatra tsikelikely ny fanambaran'Andriamanitra manomboka amin'ny sary amin'ny paoma izy aloha dia mifarana amin'ny zavatra ara-panahy tsy hita maso. Fa ny manaraka jerentsika indray dia izao hoe mila haintsika hoe izay ampianarin'ny Baiboly dia lehibe sy manan-danja lavitra noho izay tantarainy. Fa tsy hoe izay tantaraina rehetra ao amin'ny Baiboly akory dia tokony atao daholy. Fa ao anaty Baiboly dia asehony ohatra misy ny zanak'Lota izay nampisotrony divay Lota zany dia mamy dia te azo taranaka izy dia nanao firaisana tamin'ny rainy dia teraka ny Moabita sy ny Amonita. Fa reny nefa avalin'Andriamanitra rehefa avy eo, fa avalin'ny vahoaka Israely nge reny rehefa avy eo mila azotsika zany. Ny zava-dehibe dia ny ampianarin'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mety no manao firaisana amin'ny tsy vadinao. Indrindra moa zany fa havana akaiky raitapona ray aman-dreny inceste no ilazana an'izany. Ka zay ampianariny zany ny lehibe lavitra noho izay tantarainy. Dia anisan'ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra foana ohatra averiny intelo mihitsiny ny Genesis 2:7-20 ko amin'izany lehilahy dia andao ny resy reny dia kambana amin'ny vadiny ary onofo ray ihany izy roa. Lehilahy dia le vadiny avy eo vehivavy dia izy roa. Fa tsy hoe amin'izany lehilahy dia andao ny resy reny dia kambana amin'ilay bandy anankiray hafa dia onofo ray ihany izy 5 lahy. Tsy zany mihitsiny. Fa lehilahy dia vehivavy dia roa lasa ray. Fa tsy be dehibe. Akory zay ny ampianarin'ny Baiboly be dehibe. Tena mahita aritsika zany tantara maro mifanohatra amin'izany dia fanohatra amin'izay voalaza amin'ny Baiboly zany. Fa tsy hoe akorytsika rehefa mahita ny Jakoba nanana vady Lea sy Raely dia avy eo koa nisy Bila sy Zilpa dia hoe Jakoba nanambady betsaka. Davida moa dia tsy haiko hatramin'izao dia tsy fantatro firy nisan'ny vadin'ny Davida. Ny Solomona 300 ny vady beany dia 700 ny vady keliny. Dia itenena hoe reny ary nanao an'izany dia mba hanao an'izany koa. Rafa tompoko. Fa reny olombelona ohatran'ny olombelona rehetra mpanota ihany fa izay ampianarin'ny Baiboly no izy. Lehilahy ray andao ny raisy reny dia ray kambana amin'ny vadiny dia onofo ray izy anankiroa. Zay no ampianarin'ny Baiboly. Any ankoatran'izay dia fitsangajangana. Manaraka mila haintsika koa rehefa mamaky Baiboly tsika ny manavaka ny antsoina hoe principe biblique sy ny modalité culturelle. Raha amin'ny teny malagasy izy ny andika anazy dia zao hoe mila haintsika ny manavaka ny fitsipika fototra ny Baiboly, ny fisainan'ny soratra masina sy ireo fombafomba ara-kolotsaina. Ny fombafomba ara-kolotsaina tompoko dia miovaova araka ny toerana sy ny fotoana. Ka misy zavatra zay natao an'ny jiosy ihany tamin'ny fotoana anankiray fa tsy natao an'ny kristianina. Misy zany mila azotsika zany dia ny antony ahafahantsika mahita an'izany dia zao rehefa lazain'ny Baiboly izy manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apocalypse dia principe biblique izy zay. Fa raha mivampitoana ray ihany ny tenenany azy dia modalité culturelle izy amin'izay fotoana izay. Ohatra anankiray zao zay averimberiny Baiboly matetika. Levitikos 7:20-7:20. Aza mamaly ratsy na manao lolopo amin'izay iray firenena aminao fa tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany Jehova. Dia izany lazaina eo amin'ny Levitikos io. Io hitantsika ty amin'ny filazantsara. Matio 2:20-7:70 ka hatramin'ny 7 hoe o Jesosy taminy tiavany Tompo Andriamanitra ao amin'ny fona ao manontolo sy ny fanahiny ao manontolo. Izany ny didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka izany ihany dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao.
izany didiroa izany ny antonany lalàna rehetra sy ny mpaminany. Afery Jesosy Kristy zany le tiavany namanao tahaka ny tenanao ary lazainy fa didy antonan'ny lalàna sy ny mpaminany zany. De mbola averiny io tany amin'ny testamenta taloha, aty amin'ny filazantsara dia averiny io amin'ny epistily. I Paul ny tenin'izany eo amin'ny Romanina 7:7. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra zavatr'olona mba amin'izay didy hafa rehetra dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Mbola averin'i Paul koa io any amin'ny Galatiana 5:4 hoe fa tanteraka amin'ny teny ray ihany ny lalàna rehetra dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao. Fa tsy Paul ihany ny tenen'io fa Jakoba koa ny tenen'io amin'ny Jakoba 2:2 hoe kanefa raha makatao ilay didy ambony indrindra ianareo araka ny soratra masina hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao dia tsara ny ataonareo. Tanareo veriny foana izany. Ny principe biblika anankiray ihany koa izay hitantsika any amin'ny testamenta taloha, testamenta vaovao filazantsara dia ny voalazan'ny Samoela voalohany 1:7 tamin'ilay nifidianana ny Davida ho mpanjaka. Ary hoy ny tompo tamin'ny Samoela, aza mijery ny tarehana ny avy nitsangana ny fa efa nilavika izy, satria tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'ny tompo, fa ny olona mijery miseho ivelany fa ny tompo kosa mijery ny fo. Zany dia principe biblika mipetraka hoe tsy le ty ivelany ene ny jeren'ny tompo fa ny olona mahame tsara velatsy, fa ny fo ny jeren'ny tompo. Fa lazain'ny tompo hoe fasana ny olona madio ivelany kanefa feno rombaka sy fahalitoana ao anatiny. Kanefa dia betsaka amintsika hoe eona amin'Andriamanitra dia manao akanjo milay be sy nidina. Ny tompo dia mijery ny fo fa ny olona mijery ivelany. Ao amin'ny filazantsara Luka 4:4-5:15 dia izao lazain'i Jesosy Kristy, mpanamary teny ao anatrehan'ny olona ianareo nefa Andriamanitra mahalala ny fonareo. Fantatra Andriamanitra ny fonareo fa izay zavatra heverin'ny olona ao ambony dia fahavetavetany ao anatrehan'Andriamanitra. Tanao Andriamanitra mijery ny fo. Aty amin'ny testamenta vaovao ihany koa Petera voalohany 2:7-7 aoka ny fiangonareo tsy zavatra ivelany toy ny firandranam-bolona, firavaka volamena na fitafiana marevaka, fa ho toetra miafina ao am-po amin'ny fiangona tsy mety loha dia ny fahalemem-panahy sy fiadanana izay sarobidy indrindra eo mason'Andriamanitra. Ina modalité culturelle eto? Ny modalité culturelle eto dia ny firandranam-bolo, firavaka volamena, ny fitafiana marevaka izay fiangona ivelany ihany ozy izy. Fa ny principe biblika dia ilay toetra miafina ao am-po dia ny fahalemem-panahy, ny fiadanana, zany dia tenen'ny Baiboly, averin'ny Baiboly foana izany toetra izany. Zany zany ny atao hoe principe biblika sy ny modalité culturelle. Ka anisan'ny modalité culturelle zany zao ohatra ny kisoa. Miaina kisoa satria tsy miteny an'izany intsony izy aty amin'ny testamenta vaovao hoe aza mihinana an'izany, fa nohatra amin'izany ary mbola ianarantsika lalina kokoa zany. Ny lay manao saron-doha tao amin'ny Korinto teo, ao Korinto ihany ny teny izy hoe tokony manao saron-doha ny vehivavy, tsisy an'izany intsony ao anaty Baiboly. Ankoatr'izay modalité culturelle zany reny sy nitoyany sisa rehetra. Ka mila haitsika mijery ny principe biblika sy ny modalité culturelle. Manaraka farany dia izao, ny fon'ny Baiboly dia Jesosy Kristy. Io no ambaran'ny Baiboly ray manontolo ary io maha Baiboly ny Baiboly dia filazana ny Jesosy Kristy. Ka raha voasorina ao anaty Baiboly Jesosy Kristy dia fon'ny sisa satria Jesosy ny fon'ny Baiboly. Ny testamenta taloha dia miresaka ny Jesosy Kristy ilay ho avy. Zay ny ambaran'ny testamenta taloha. Ny filazantsara dia miresaka ny Jesosy Kristy hoe io izy io tantaraiko aminareo io ny fiainany tetỳ ambonin'ny tany sy ny zavatra nataony ary ny nahazo azy. Ary ny testamenta vaovao dia miresaka ny Jesosy Kristy hoe efa tonga izy, zao ny tena nataony nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana dia hamonjy antsika fa mbola hiverina indray izy. Zay Baiboly ray manontolo dia miresaka ny Jesosy Kristy. Ndao jery andiny vitsivitsy sika fahatsika mahita an'izany hoe
manambaran Jesosy Kristy daholo ny baiboly ray manontolo zany. Ny apokalipsy 7:10 tapany bia dia zao no lazainy hoe ny fanambarana an Jesosy ny fanahany faminaniana. Raha ohatra zany misy milaza ny tena no mpaminany dia tokony manambara an Jesosy Kristy izy fa tsy milaza hoe za no président 2013 na hoe ho hitantsika ny CVO na hoe inona tsy fantatry ny isan-karazany, tsy zany fa milaza an Jesosy Kristy ny fanahany faminaniana. Jaona 5:7 dinihinareo soratra masina satria ataonareo fa ao aminy anananareo fahinana mandrakizay ary ireny no manino izy izy ireny no manambara ireny soratra masina ireny ne manambara avokoa ary soratra masina resahany eto dia mbola ny testamenta taloha ihany no nisy tamin'izany kanefa manambara ireny izy Jesosy Kristy. Luka 4:20 dia ny 7:20 dia miteny izany izy hoe nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka manambara ny hevitry ny teny milaza ny Jesosy Kristy ao amin'ny soratra masina rehetra. Rehefa miteny izy hoe Mosesy sy ny mpaminany dia ny tapany anankiroa amin'ny baiboly zany, na raha ataontsika marimarina kokoa izy mizara telo moa ny baiboly jiosy dia le tanak zany Torah na Avim Ketuvim dia lazainy Jesosy Kristy tsara zany ao amin'ny 4:20 amin'ny Luka 4:20 hoe dia hoy izy tamin'izao ny teniko izay voalazako taminareo fa mbola teo aminareo fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra voasoratra momba ao amin'ny lalàna Mosesy Torah, ao amin'ny mpaminany Navim ary ny Salamo Ketuvim. Dia ny fizarana telo amin'ny baiboly jiosy zany dia milaza ny Jesosy Kristy daholo izy dia testamenta vaovao moa miresaka anazy ny filazantsara ary ny epistily rehetra dia manambara ny Jesosy Kristy mazava tsara avokoa. Ka ny ilay Jesosy Kristy mila jerentsika ao anaty baiboly zany dia ilay Jesosy Kristy tompo izy lay mpanome baiko ka zay baiko rehetra ao dia avy aminy daholo izy le mpanome baiko. Fa zao raha mpanome baiko fotsiny izy raha tompo fotsiny Jesosy Kristy dia tsy vitantsika mankatompo baiboly tompoko, tsy vitanao manatanteraka ny teny rehetra zay lazainy baiboly ny baiko rehetra voalaza ao. So ihany fa tsy tompo fotsiny Jesosy Kristy io fa inona koa, so ihany fa modely koa izy io. Jesosy Kristy ny mpampianatra mahay indrindra satria ny azy zay lazainy dia tanterahany avokoa. Dia azotsika atao modely izy zany hoe izy rehefa niteny hoe tiava zay tsy misy fitiavana lehibe loha izao no manolotra ny aina monja sakaizana dia nanao nolotra ny aina monja sakaizana izy. Modely i Jesosy Kristy io mila alaitana fa tsy modely fotsiny io satria na modely ary izy tsy vitantsika eny nataony tsika ve mavita mandeha ambony rano, tsika ve mavita mampitombo mofo-dimy tsy azan-drano rotsy ohatrany, tsy vitantsika zany fa so ihany fa tsy tompo fotsiny, tsy modely fotsiny io Jesosy Kristy io fa mpamonjy ihany koa. Ny atao hoe mpamonjy dia maty nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana izany lazain'ny baiboly ray manontolo, maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina. Fa tsy maty ihany fa nitsangana tamin'ny maty ihany koa dia Andriamanitra velona ilay Jesosy Kristy. Fa tsy vitany hoe maty nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana izy fa zao mpamonjy koa izy satria izy dia manome atsika ny hery afahantsika manatanteraka izay lazainy tsara ny eo. Dia zay mila rehefa mamaky baiboly tsika zany dia mila mijery Jesosy Kristy hoe inona le hery omeny atsika afahantsika manatanteraka izay rehetra teneniny. Dia rehefa inonao raisinao io teneniny eo rehefa mamaky baiboly ianao dia ho hitanao fa ho vitanao mankatony tenin'Andriamanitra. Fa mbola mampilay an'io Jesosy Kristy io dia zao mampamonjy azy. Tsy vitany hoe fa maty nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana izy ka natonga antsika ho lasa zanak'Andriamanitra. Tsy vitany hoe manome hery atsika afahantsika mankatony tenin'Andriamanitra izy, fa na tsy vitantsika raha mankatony tenin'Andriamanitra dia mpamonjy ihany koa izy satria mamela heloka foana, mamela fahotantsika foana izy na tsy mahavita mankatony tenin'Andriamanitra ary isika. Dia izany Jesosy Kristy zany mila jerentsika na any amin'ny testamenta taloha na amin'ny filazantsara na aty amin'ny testamenta vaovao fa tompo, modely ary mpamonjy io Jesosy Kristy io. Rehefa nanomboka tsika hoe satria tenin'Andriamanitra ny baiboly dia mila tomboka mivavaka rehefa alohan'ny hamaky baiboly tsika, fa raha te hankatony tenin'Andriamanitra ihany koa tsika dia mila
avadikitsika vavaka ny teny rehetra zay nivakitsika teo, avadika vavaka. Zay no ahafahanao mankatony ny tenin'Andriamanitra io, tsy amin'ny herin'ny tenanao fa amin'ilay hery omeny Jesosy Kristy anao. Dia voalohany zany zay amin'izay teny vakianao ao ka mahita toetran'Andriamanitra ianao, Andriamanitra masina, Andriamanitra tsara, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra ohatr'izao dia avadio fiderany zany. Ka toetran'Andriamanitra hitantsika rehetra tao dia avadio fiderany. Tsy izay ihany fa zay mahita koa tsika hoe zavatra nataon'Andriamanitra ao anaty Baiboly, satria Andriamanitra tsy miova malisany eo mandrakizay fa raha nanao an'izany izy tamin'ny zanak'Israely tany anefitra, raha nanao an'izany izy tamin'ny zanak'Israely tao tany Kanana, raha nanao an'izany izy tamin'ny zanak'Israely tany Babilôna, dia mbola manao an'izany aminao sy amiko ihany koa izy amin'izao fotoana izao. Avadio fisaorany zany zavatra nataon'Andriamanitra zany, avadio fisaorany zany. Ary tsy vitan'izay ihany koa fa raha misy zany baiko natoetran'olona tsara kanefa tsy vitanao, tsy tratranao le zavatra, dia avadio fisaorany zany, avadio fifonana azafady. Hoe mifona Andriamanitra fa za dia tsy natateraka an'io teny io mihitsy na tsy natateraka an'io zavatra ohatry nataon'io olona io mihitsy, dia avadio fifonany zany. Milaza amintsika fa manan-karena be ny vavaka ataontsika rehefa ampifandraisitsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa itsika matetika tsy miaino an'Andriamanitra fa ny atsika foana ny asesitsika. Ary raha mba miaino azy ary tsika ka mifampiresaka amin'Andriamanitra dia manao resaka apolasy akondra, apondra. Akola ny tenenin'Andriamanitra, apondra ny valitsika. Fa eto mba mifanaraka amin'izay teneniny ny vavaka ataontsika. Dia raha ohatra koa zany ka misy ino an'ilay teny ambarantsika na te hanatanteraka zay lazaintsika na zay tianao mifanaraka amin'izay zavatra ny tenenin'Andriamanitra, dia azotsika gatahana aminy zany fa omeny antsika foana zany na inona na inona. Milaza aminao fa raha izay ny ataonao mamaky Baiboly, miresaka amin'Andriamanitra, miaino azy ianao dia mamaly azy avy eo amin'ny alalan'ny vavaka, dia hanan-karena be ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ary ahay mamaky Baiboly ianao dia hitombo ara-panahy amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ianao amin'izay. Manantena fa izay ny tanjony gasy mahay mamaky Baiboly, tsy hoe izay akory mahay mamaky Baiboly indrindra, fa ny tanjona dia ny ahatonga ny malagasy mahay mamaky Baiboly dia fa nomena anao ireo fepetra vitsivitsy ahaizanao mamaky Baiboly teo dia any aminao amin'izay ary ny baolina raiso ny Baiboly vakio isan'andro, arao ny toromarika zay natoranao fa ho lasa kristianina mahay mamaky Baiboly ianao. Andram-peo no